Io marana io dia namaliny resaka nataon'ny filohan'ny repoblika ny Jeannot Ramambazafy fantatsika fa izy dia mpanao gazety tato anatin'ny 30 taona zao fiatsika mendrika ve no nataon'ny filoha sy ny seraserany azo lazaina nasika ihany ny valiten'ny Jeannot Ramambazafy ary atsika ny apahany tamin'ny fanazavany ny atoandro teo. Zavatra tsotra dia tsotra ny andikako an'ilay izy tandremina so miteny hoe alaky bikako tsy tiako tare fa tsy hany misy mipetraka fa zao resaka mpitondra sy mpanao gazety no napetrako eto tsotra raha ohatra izy zao miteny hoe tamin'ny fahatongava moa hoe niala vola posy izy zany nitondran'le fianakaviany hitapoky hitan'izao tontolo zao fa efatra amby folo hoe délégation officiale nefa to havany daholo vady amanjana sy ny havana dia zao zany nataoko hoe Madagasikara zany lasa république justificative satria tsotra ingiry fetra alohany andehanany teto samy nahazo communiqué tsika hoe visite officielle mataditsika andrajolona mivady nandeha tany Vatican koa manana sary tsika manana vidéo fa visite privé tompoko iny ary nakasary tamin'ny papa François io andro tsy miala rajoelina tsy nisy ny zanany tsy nisy ninina tsika koa na eno amin'ny Vatican radio Vatican nazahotsika an'le vaovao hoe il est venu le président Air Marshal Rajonarmampana est venu en famille et après pour une audience privée avec le pape ça nalasa interprétation makaiza tsika koa lasa république d'interprétation ka foronina daholo dia ndikan'izany zany zao zany manao ny tiana ataony zany le mpitondra dia efa hita fa marina daholo le vaovao fa tsy hoe ray na za na ianao na la gazety na miteny zavatra dia a théorie na ve vao hitsara teny.